fiadanano ny tantarantsika androany dia mitondra lohateny hoe ny fiverenana mody any an-trano. Nisy ramatoa lehibe anankiray tao anaty busy. Tsy mitsahatra ny mandinika mpandeha anankiray izy io, mipetraka ery ankilany ery, tsy dia manalavitra azy. Mandeha irery ilay olona io ary mijery matetika eny am-baravarakely. Eo amin'ny 40 taona eo izy, bikana sy tsara tarehy, tsotra sy mendrika ny fomba fitafiny. Misy peratra mariazy eo amin'ny ratsan-tanany ary manodikodina ny peratra io ny ataon'ilay olona. Indraindray sady akipony ny masony, ohatrany hoe mampionteny zany izy. Indraindray miala eo amin'ilay varavarakely ny masony ary nanohina nyity ramatoa lehibe ity mihitsy ny tebiteby hita taratra teo amin'ny masony sy ny tarehiny. Nanomboka ny amaizina aza ny andro ary dia nizay feon'ilay mpamily manambara fa afaka 20 minitra dia ho tonga eo amin'ny farany zotra ry zareo. Nanomboka niditra tao anaty faritra feno trano fonenana ilay busy dia ohatrany vao maika ny tebiteby ilay rangahy. Tena ohatrany raiky tahotra mihitsy azy izy. Tena nahakasika loatran'ilay ramatoa lehibe ny fahorian'ity lehilahy ity ka tsy voatazony intsony ny tenany fa niala teo amin'ny toeran'io izy dia nangataka nipetraka teo akaikin'ilay rangahy. Nanomboka tamina zavatra tsy dia manahoana loatra aloha ny resak'izy ireo fa vetivety dia ain'ilay ramatoa lehibe tsara ny nampatoky an'ilay lehilahy noho ny fijeriny malefaka sy feno an-tsaram-panahy. Dia nanomboka ny tantarany momba azy ity lehilahy ity. Ny entanentana mihitsy izy toy ny hoe izay izy vao mba afaka nilazany tao am-pony. Nanambady mbola tanora izy, vehivavy iray izay fantany hatramin'ny kely izay tena tiany dia tiany no nivadiny. Eri-taona fotsiny taty aoriana dia teraka ny zazavoloha, zazavavy kely mahafatifaty. Vetivety dia nanjary tery ny trano misy azy ireo tany an-drenivohitra ary nanapa-kevitra ry zareo ny hifindra any ambanivohitra. Tonga indray anefa ny zaza faharoa, zazalahy kely indray. Tsara ny asany ary ahafahany miantoka tsara ireo zavatra ilain'ny ankohonany. Rehefa feno eri-taona ilay zanany lahy kely dia nanomboka hafahafa ity lehilahy ity, tsy nahazaka ny andraikiny amin'ny malom-pianakaviana intsony izy. Ny vady aman-janany anefa dia tena tiany dia tiany fa ohatrany natsiaro voafatotra izany izy tao anatina fiainana teritery, ny anavesatra. Dia nanomboka niala tara ny birao izy, namorona izao fialatsiny maro isan-karazany izao mba tsy hipetrahana ao an-trano. Rehefa tsy ao an-trano izy dia mirenireny eny an-dalambe eny na mipetrapetraka eny amin'ny zaridaina tanàna eny. Nanainy momba azy ny vadiny fa tsy afaka niteny mihitsy izy izay tsy mety tao aminy. Indray andro nandalo teo anoloana agence de voyage iray ity lehilahy ity ary dia tsy nieritreritra akory izy fa tonga dia nividy billet mandroso fotsiny ihany andehanana any an-tany lavitra any. Rehefa tonga tao an-trano izy dia efa natory daholo ireo vady aman-janany. Nametraka taratasy teo ambony latabatry ny lakozia izy ary izao ny zavatra nisoratany tao: mamelahy ianao fa andeha aho ka aza mitady ahy. Nandritry ny 3 taona angarangidina dia nitetitety firenena maro izy ary nisedra ny soa sy ny ratsy rehetra tamin'izany. Tsy nanome vaovao mihitsy izy ny ankohonany. Raha tsy tamin'ny farany izy vao nahatsapa fa ny zavatra tedavina dia tsy ho hitany mihitsy amin'izao fiainana tsy misy fireketam-po izao. Efa nanana harem-be izy dia ny ankohonany izany, fa io ankohonany io ve anefa anaiky andray azy indray. Rehefa nilozany nandritra izay ela be izay, nanoratra taratasy tamin'ny vadiny izy ary niteny mihitsy izy fa tena nanenenany mafy ny raha tsy nataony taminy sy tamin'ireo zanany. Te hiverina hody mafy any an-tranony izy. Nefa ekeny raha ohatra ka mandaha ny andray azy izy sy ny amelany elony. Mba hialana amin'ny sehon-javatra tena mahavaky fo dia nolazainy mazava tsara tamin'ny vadiny fa andray lehibe sy mandalo eo anoloan'ny tranony izy ireo izy ka mangataka azy mba andrehatra labozia eo am-baravarakely ny lakozia raha manaiky ny hiverenana izy.
raha toa ka tsy misy labozia mirehatra eo amin'ny varavarankely lakozia dia tsy hivoaka ny bus ity rangahy ity fa andeha hiala ny tanàna indray ary dia tsy hiverina ntsony hanorisory azy ireo na izy izany na ireo zanany. Nandray ny arabe makany an-tranony amin'izay le bus ary dia nitobo ny tebotebon'ity lehilahy ity tsy sanjery teo am-baravarankely tsony izy. Napetraka ilay ramatoa lehibe teo amin'ny tanany dia nasainina kipo no masony fa hoy izy hoe ao fa za hijery ho anao. Nanondian'ilay bus ary dia nanomboka tazana ny tranony. Nofihin'ilay ramatoa lehibe mafy ny tanany dia nikika izy hoe sokafy ny masonao, sokafy amin'izay ny masonao, misy labozia mirehitra daholo eo amin'ny varavarankely ny tranonao. Isika koa angamba mety manana trano lozantsika ilay tranontsika mandrakizay ilay eo akaikin'Andriamanitra fa manasanao ao andinika tsara ary hitady ny tompo mba hahafahanao ahita indray ny fitiavany sy ny fanambinany satria tianao koa Andriamanitra. Tahaka ilay vehivavy sy ny zanany dia miandry ny hodianao any an-tranony koa ny ray. Tianao Andriamanitra, manana hafatra feno fitiavana ho anao izy. Mitodia aminy, hanampy anao izy. Tompo, mivavaka aho ho an'ireo izay rehetra nandao ny tranony, na lahy io na vavy izay nandao ny tranony eto an-tany sy ny tranony ara-panahy koa mba hiverin-dalana izy ireo, haneritry-tena, hiverina hibebaka ary ianao Jesosy handray azy ireo tahaka ilay vehivavy nandray ny vadiny izay nandao azy. Tompo, tahiony tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.